Anio Alatsinainy fahasivy volana Jona taona 2022. Evanjely Masina nosoratan'i Matio nalaina tao amin'ny toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 12. Sambatra izay mahantra am-panahy. Tamin'izany andro izany nony nahita vahoaka i Jesoa dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany, ka niloa-bava izy nampianatra azy, nanao hoe sambatra ny mahantra am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra izay mitomany fa alana alahelo izy, sambatra izay nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa ho voky izy, sambatra ny mamindra fo fa mindrana fo izy, sambatra ny Matio fo fa ahitan'Andriamanitra izy, sambatra ny tia fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy, sambatra ny miaritra ny faninjehina noho ny rariny fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary ampangaina laingy amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko, mifalisy miravo ianareo fa lehibe ny valosoanareo any an-danitra, satria tahaka izany koa no naninjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy.